Tadio fa rehefa tojo fahalavona ny olona iray, tadio fa Andriamanitra tsy manameloka. Tsy fantatro izy, izay no valiteny nentin'i Petera, namalina ireo olona rehetra izay nanontany azy hoe ianao koa mpianatr' Jesosy. Andeha nge ho jerentsika amin'ny antsipiriana izay tantara izay fa mialohan'izay dia andehantsika hivavaka. Rainay tsara indrindran-danitra misaotra anao izay amin'ny fitahinao anay hatrany, mbola afaka hiara-hianatra ny teninao indray amin'ity androany ity. Ka kasiho ny fonay ho tonga tany lonaka hanirian'ny teninao ka hamoazanay be amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Rehefa nosamboriny Jesosy, toe-javatra izay tena nampalahelo. Fa nanaraka azy teny aoriana teny i Petera sy Jaona. Nanaraka moramora. Nahita an'i Jesosy no fatorana, nentina niditra tao amin'ny kianjan'ny mpisorona be. Tsara marina fa nisy ny atao hoe Synedriona tamin'izany fotoana izany. Averiko eto indray moa ilay izy. Ny Synedriona dia karazana filan-kevitra entina hitsarana tahaka ny hoe lapan'ny fitsarana ireny. Izany ary tao anatin'izay izany, mpikambana tao anatin'izay izany reto mpisorona be reto. Ary nentina tao kianjan'ny mpisorona be izany Jesosy ho tsaraina. Misy vavahady izany le kianja dia misy mpiambina, misy zazavavy mpiambina eo. I Jaona izany mahafantatra mpisorona be dia afaka tafiditra tao izy, fa i Petera tsy tafiditra fa tavela tetỳ amin'ny tatỳ ivelany izany. Dia le zazavavy mpiambina io izany no izy no niresahan'i Jaona koa hoe aleo io namako io mba hiara hiditra amiko. Dia nampidirina izany i Petera. Kanefany rehefa hitan'ilay zazavavy io izany fa nisy nazava dia hitany tarehin'izy mirahalahy izany. Dia hoy izy manontany an'i Petera hoe fa ianao ve tsy mpianatra io lehilahy io? Dia i Jaona moa izany fantatry ilay zazavavy hoe mpianatra. Satria izy nanaraka an'i Jesosy n'aiza. Dia avy hatrany moa Jaona dia nanaiky eny. Fa i Petera nandà. Teo eo mason'i Jaona ary gaga Jaona hoe ahoana koa ty ataon'le namako mpiara-manompo amiko le mpianatry Jesosy milaza fa tsy mpianatry Jesosy. Dia lasa ry zareo izany rehefa tafiditra. Dia misy manao afo izany dia mitana afo. Amin'ilay mitana afo indray dia nisy nanontany ihany Petera. Menatry Petera izany teo mason'i Jaona satria ilay namany nanaiky moa izy nandà an'ilay izy. Dia niataka tamin'i Jaona izy. Dia tanana afo tery amin'ilay olona nitangorongorona tery izy. Ianao koa mpianatry ilay rangahy io? Dia nandà izy hoe tsy namany ka, tsy namany tsy fantatro mihitsy izy. Dia lasa izy niala teo. Izay izany ny faharoa. Ary ny fahatelo dia izao. Rehefa ilay nisamborina izany Jesosy dia nisy miaramila andeha hisambotra azy. Dia nalain'i Petera ny sabatra dia kapain'i Petera ny sofin'io miaramila io. Malkô ny anaran'ilay miaramila. Dia i Malkô nanana havana tao, niaraka taminazy tao ny sambotra an'i Jesosy. Dia nitanina afo teo ilay havan'i Malkô, mety kozahin'i Malkô angambany. Dia hita amin'ny Petera ary tadidiny satria ny tanan'i Petera mety mbola nisy rà tamin'izay fotoana izay. Dia hitany hoe ianao koa ianao niaraka tamin'io rangahy io tery amin'ilay sany samborana anazy. Dia nandà mafy i Petera. Tsy fantatro koa zavatra resahanao anahy, tsy fantatro koa ry olona io izy. Ary taorian'izay rehefa avy nandà Petera dia naneno ny akoho. Dia tadidin'i Petera ilay zavatra notenenin'i Jesosy hoe intelo ianao sisa no andà mialohan'ny hanenon'ny akoho. Ary dia nifampitodika i Jesosy sy Petera. Nifampijery, nifanojo ny mason'izy ireo. Zavatra niseho dia izao. Misy boky atao hoe ilay fitiavana mandresy. Izao no voalazan'io boky io hoe fangorahana sy alahelo lalina no hitany teo amin'ilay endrika malemy fanahy, fa tsy nisy hatezerana. Tsy mbola vonona handray ny fahasoavana i Petera
tamin'izay fotoan'izay. Tsy mbola vonona izy tamin'izay fotoan'izay ka dia lasa izy nandositra, lasa izy nivoaka n'ilay vavahady ary dia niazakazaka izy, ary dia tany amin'ilay sahany isamborana an' Jesosy izy no nibebaka sy nitomany mafy. Tadio fa tsy manameloka anao Jesosy raha sanatry hitojo fahalavony ianao. Tsy manameloka anao izy fa fangorahana lalina no hita eny amin'ny mason'ity Jesosy ity. Na dia efa mitoerana izay tena efa mandà azy ary ianao, dia manana fo mangoraka izy. Ny andrasan'i Jesosy aminao dia ianao ilay miverina ka mibebaka tahaka ny Petera. Ny rariako dia mba ho anisan'ireo izay ho avelan'Andriamanitra ny helokao. Anisan'ireo izay anana fo mangoraka aminao any Andriamanitra ary hamela ny fahadisoanao tamin'ny lasa sy ny fahalafonao. Andehantsika hivavaka. Rainay tsara indrindra an-danitra misotro anao izahay mbola afaka miara-nianatra ny teninao teto indray. Raha misy ny fahotanay dia aoka mba nirasoanao ny no hanadiovanao anay ka mba ho tsy misy pentina eo anatrehanao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay mahery indrindra izay mamela ny helokay sy manadio anay no hamonana zavavaka izany. Amen.